Manahona daholo rakisy tonga soa amin'izao andro fafito izao indray isika. Omaly isika dia nahita fa mampirisika antsika anana fiainana salama ny fanahy masina. Androany indray isika rakisy dia hianatra ny hoe mampahery antsika ao anatin'ny fahoriana ny fanahy masina. Iona amina olona iray mahatoky na dia tao anatin'ny fahoriana aza i Luka sy Oriel androany. Rehefa vita zany ny dizy nataony zareo dia niaraka zareo niditra tamina toerana anankiray vita tamin'ny perla le toerana rakisy mahafinaritra be. Perla ve zany nanaovana andreo izy Luka mantsy ny Oriel? Eno izy Oriel, wow! Tena vavahady tsara be mihitsy amin'ny vavahady zany ary raha jerena ao amin'ny sisiny dia toa mavokely. Rehefa nanongilana ny loha isika dia hita fa toa volomparasy ny fahitana azy. Jerena mavokely mihodina ohatra ny volomparasy. Tsara re zany. Ary raha manatrika an'ilay toerana indray dia ohatra ny mivadika fotsy. Zany hoe lasa misy loko telo zany ny ahitana an'ireo perla ireo. Mahavariana, tena mahavariana ny asan'Andriamanitra. Misy vavahady 12 eto izy Oriel mantsy ny Luka. 3 isaky ny lafiny amin'ny tanàna. Ary samy tsara tarehy avokoa. Efa hitako daholo reny hoy izy rehefa avy eo. Tena mpanao trano mahay Jesosy ry Oriel, tena mpanao trano mahay tokoa izy. Tsy lavitra azy ireo dia misy lehilahy mijoro. Miandrandra ny lanitra lehilahy. Andao ry Luka, mampahafantariko an'i Stefana ianao. Dia lasa i Oriel sy Luka niaraka nandroso. Way! Ary toa misy sisiny menamena ny akanjony eo. Mitovy amin'ny akanjon'ny jaune hoy Luka resaka. Tsy mbola nahita akanjo toy izany firy niasa ao izy Luka, fotsy ranoray. Fa ny anao misy sisiny menamena ny ambany. Inona ny dikan'izany? Miarahaba-anao izy Stefana mantsy ny Oriel sy Luka. Faly izahay mahita anao. Miarahaba-nareo mpanompon'Andriamanitra. Ary ny anjely ianao ary ianao koa dia ianao kosa olona voavitra hozy izy Stefana mantsy ny Luka. Luka no anarako ary izy no Oriel anjeliko. Voninahitra lehibe ao anay no mihaona aminao Stefana. Mianatra momba ny fanahy masina izahay io. Ary tianay mba hifampiresaka aminao. Mahafinaritra anay mba mahafantatra hoe nanahoana ny dianao. Eny ary andao ary hoy Stefana hifampiresaka isika. Nirotsaka tamiko ny fanahy masina hoy Stefana rehefa nandray an'i Jesosy ary nitondra namakivaky lalan-tsarotra. Tao anatin'izay vao teo izao i Luka no nanontany momba ny akanjo samihafa teo amin'ilay akanjon'i Stefana. Nanontany an'i Oriel izy. Fa niezaka nanazava i Stefana hoe fanomezam-boninahitra manokana avy amin'i Jesosy io izy. Nomeny ahy izany zavatra izany satria natolono anahy ny ainy ho famonjena anahy. Marika ny nanoloran'i Jesosy ny rano dia nanolorako ny rako ihany koa ho an'i Jesosy io menamena amin'ny akanjoko io. Stefana no heverina ho martiora kristianina voalohany indrindra ho Oriel mantsy ny Luka. Sady nitady an'ilay toko ao amin'ny Baiboly izy manambara an'izany. Ndao nge vakitsika indray hozy izy ndao vakitsika ny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 ny 5:5. Dia izao ny voalazany izy araka ilay falazaina antsika foana araka izy hoe teny Hebreo ilay izy fa Oriel no manazava an'ilay teny tamin'ny Luka. Izao ny voalaza ao amin'io Asan'ny Apôstôly toko 7:5 io hoe fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra izy ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Tena ohatrany hoe
tohana ny fony Luka nandray an'izany teny izany. Izay ny fotoana farany niainako tany an-tany hoy Stefanina mantsy azy. Taorianan'iny fotoana izay nitorahan'ny olona vato iny dia efa Jesosy no hitako ozy izy. Toy izany koa ny nitranga ozy izy tamin'ny andro manokana iny. Maro ny olona nanasarotra ny fiainan'ny kristiana izay tena kristiana mahatoky. Ary maro ireo olona izay nanolotra ny aina satria nahatoky ny fikitra tamin'i Jesosy mandrakariva izy ireo. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia fitaovana mahery vaika teo am-pelatanan'Andriamanitra ny fanahy masina mba hiasa dia hanova fiainan'olona maro ho tonga kristiana amin'ny alalan'ny fahagagana nataony fanahy masina izany. Maivana tampoka ny fanoherana sy ny fijaliana tsy nitsahatra hozy i Stefana satria fantatro fa Jesosy tsara fanahy. Izy dia mitondra miara-monina aminy ato Jerosalema vaovao tia Jerosalema vaovao mandrakizay. Ary dia tanteraka izany ry Luka. Tamin'ny faran'ny fiainako teny an-tany tao amin'ny fotoana feno fahoriana indrindra sy fijaliana indrindra dia nirotsaka tamiko ny fanahy masina. Ary nampahitana Jesosy hitako Jesosy miandry hitako izy miandry aty an-danitra. Dia noazoniko tao an-tsaiko ny toko izay nomeny anao hoe tokony nomeny anao hoe ho eo anilako mandrakariva izy. Ary izy hitratsehatra eo amin'ny fiainako ihany koa. Rehefa nosokafako indray ny masoko dia niverina tamin'ny laona ny tenako ary nahita ny Jesosy teo amin'ity vavahady ity dia nanantona azy tena tantara mahatalanjona izany tena mahatalanjona izany tantaranao izany ozy izy Luka mantsy Stefana. Izao tena hoe azoko an-tsaina mihitsy izany zavatra natrehanao sy ny ainanao izany. Rehefa nandeha ny resaka izy ireo dia hoy indray Oriel mantsy anazy hoe ny anarantsika fa niaraka tamin'ireo mpanaradia mahatoky an' Jesosy ny fanahy masina ary nampahery azy ireo mandrakariva. Misaotra betsaka tamin'ny fotoana natokana iresahana taminy nisaotra ny Stefanina, i Luka sy Oriel tamin'ny fotoana izay natokana izy ireo ifampiresahana teo. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ary fifaliana ho any miresaka taminareo hoy Stefanina. Dia niverina indray izy ireo. Rehefa niverina izy ireo dia hoy Luka mantsy ny Oriel hoe dia ho aiza indray izany tsika izao? Inona indray no ho jerentsika? Dia hoy Oriel hoe hijery toerana iray vaovao isika Luka. Andao ange be dia be ny lesona ho raisinao amin'ny fifampiresahana amin'ireny karazan'olona voalaza fa nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy ireny. Izay indray ny tantara izay natrihan'ny Luka sy Oriel androany tamin'ny fihaonany tamin'ny Stefana. Fa androany dia tiako ianao ampiasao ny mamorona anananao mba anaovanao taratasy anankiray anoratanao ny hafatra mampahery ho an'ny olona anankiray. Dia lazao anazy fa tia azy Jesosy ary te hiaraka onona aminazy any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia angatao ny ray aman-dreninao na ny pasteur na ny mpampianatra hanampy anao mba hizara izany amin'ny olona anankiray izay hitanao hoe tena mila mihaona amin'ny Jesosy izy. Ianao ihany koa rakizy dia tena tiany Jesosy ho fitaovana ho ampiasaina hahatonga ny hafa hihaona amin'ny Jesosy Kristy. Androany isika dia hivavaka manokana mahakasika mba hoe hiasan'ny fanahy mikery eo amin'ny fiainantsika. Ary hivavaka ihany koa isika hanampiany fanahy masina antsika hatoky mandrakariva an'i Jesosy Kristy. Ndao ary hiaraka hivavaka isika rakizy. Jesosy malalo misaotra manokana anao satria
tena miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay tokoa ny fanahy masina irahanao ahatonga anay na dia zaza ary izahay ho fitaovana eo am-pelantananao ahatonga ny hafa iona aminao Jesosy. Koa amboary ny fiainanay Jesosy amboary izay mba hatoky hatramin'ny fahafatesana tahaka ny Stefanina ary hizara ny fitiavanao amin'ny hafa ka ahatonga ny hafa ihany koa hibanjina anao eo amin'ny fiainana dia andeha araka ny fahamarinana ka atoky hatramin'ny farany dia andova ny fiainana mandrakizay hiaraka aminao mandrakizay. Dia zaitra fantatra fa mahasoa ny ankizy rehetra indrindra amin'ny fanoloran-tena ho anao Jesosy eo dia irina saingatana amin'ny alalanao rirany. Amen. Izay indray ny fotoanantsika androany mandra-piona rapitsy indray.